Miarabatsika iaby. Tiky resaka ataoko androany tiky moa, natokana ho anay, natokako ho anay influenceur rehetra aty ivelany. Natokako ho anay zay mpiresaka fiainam-pirenena rehetra aty ivelany. Maromaro zahay influenceur mpiresaka fiainam-pirenena aty ivelany, ka ho atsika, ho anareo zany lay hafatra tiako hapita eto. Saika tsy hiteny, saika tsy resaka ihany za, satria matahotra so de hoaninareo eto za rehefa aveo, fa tsy nety ny feon'ny fieritseretako zany, ny feon'ny fieritseretako nanosoka nakahiteny zany, de voatery tsy maintsy hiresaka za satria somary misy zavatra mampalahelo ahy, ary somary misy zavatra mahagaga. Ny tiako tenenina de zao, tsy haiko hoe inona moa no tanjonatsika influenceur rehetra aty ivelany amin'ny firesana fiainam-pirenena. Eo ny zavatra tsy azoko hoe inona marina ilay tanjonatsika, satria raha ny fiheverako de ny tanjonatsika dia ny hamoa ny toe-tsain'ny malagasy izay hita fa matory, tena azo lazaina hoe voan'ny fandrekerekena ve amy zava-misy iainany malagasy rehetra sy ny zava-misy eto amin'ny firenena izay hita fa tsy misy mandeha amin'ny laony, tsy misy fanantenana hoe ho avy ny Madagasikara zany hamirapiratsy rapitso, na ny hoe ho avy ny fiainan'ny malagasy sy ny taranaka malagasy zany, tena tsy hita taratsy mihitsy raha amin'ny zava-misy iainatsika malagasy sy iainan'ny firenena malagasy amizao. Zay no mahatonga anahy miteny hoe inona moa no tanjonatsika, fa zay angamba no heveriko ho tanjonatsika rehetra ireo mahatonga atsika miresaka foana, miteny zava-misy, mamoha ny toe-tsaina malagasy. Zay no fiheverako. Nefa ny zavatra mampalahelo de zao, raha ohatra ka itsika no tena zay no tanjona hamoha ny toe-tsaina malagasy amy zava-misy, satria itsika ty ivelany mahita fa i Madagasikara de tokony firenena anina maizany azy, tsika ty ivelany mahita ny tena hoe zao kay ny politika fampandrosoana atya, tsika ty ivelany mahita hoe ay ve mampandroso firenena ty ivelany, tsy misy kolikoly, tsy misy halatra, tsy misy ketrana trano, ny firenena ay mampandroso firenena ty ivelany kay tena tandalana, mampiatra ny lalàna ho an'ny rehetra, mifanohitra amizay nefa ny zava-misy eto Madagasikara. Ka noho izay zany no mahatonga atsika miresaka, ka raha atsika izany no hamoa ny toe-tsaina malagasy, hanaitra ny malagasy mpiray-tanindrazana amitsika, de midika zany tsy ho voafoatsika olona ray olona roa, fa hamoa zany tonga de hoe resaka firaisan-kina zany no takiatsika malagasy mpiray-tanindrazana amitsika, mba ho tonga saina, mba hifoa. Firaisan-kina zany no hahatafitana amizay zavatra zay ho an'ny vahoaka malagasy eto an-tanindrazana, eto Madagasikara. Zany hoe ny zava-misy nefa de itsika ilay mamoa ny toe-tsaina malagasy hifoa, mba hisy firaisan-kina, tsika nefa tsy misy firaisan-kina raha ny zava-misy ny zavatra hita aty ivelany amitsika influenceur rehetrarehetra. Tsy mifanaraka ny atsy, tsy mifanaraka ny aroa, mifanala baraka ny atsy, mifanala baraka ny aroa, zany zava-misy. Zany hoe tsika tokony hanome lesona ho an'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara
amy firaisankina, tsika ndray no manome lesona ratsy voalohany ho an'ny malagasy, zay ho foazitsika hitabatabatsika eto isan'andro. Mba lozika ve izany aminareo? Mba mitombona ve zany aminareo? Rariny ve zany aminareo? Zay le zavatra tena mampalahelo ahy ka mahatonga anaka amy resaky eto. Ka eto zany aho mba te hamoany saitsika koa, tsika influenceur rehetra aty ivelany, hoe tsy azo ovaina ve zay fomba fijery zay sy zay zava-misy zay. Tsy azo, tsy afaka hampitovy fomba fijery ve isika rehetra mba ho lesona tsara ho an'ny vahoaka malagasy eto Madagasikara. Satria itsika zay mamoha araky ny teneniko teo no tokony manome lesona voalohany aresy lahatra ny vahoaka malagasy hoe matoa reto olona any ivelan'ny rehetra reto mamoha saitsika de tena misy zavatra tsy mety hitandreo marina raha ampitahafina any ivelany sy aty Madagasikara. Isika tokony manome lesona voalohany, lesona tsara. Ka hoy hoe ry zareo tsy mba andao aravina ny disadisa misy rehetra, andao aravina ny zavatra tsy itovizana fijery rehetra. Rehefa averiko foana fa rehefa misy ny tanjona iray de arina daholo aloha ny loko rehetra. Mety samy manana ny lokony tsika rehetra io fa rehefa handeha amy tanjona ray but ray no hitambarana dia tokony hampitovy fomba fijery, ampandeferina ny ambopoa, ampandeferina ny loko rehetra. Ekena hoe samy manana ny defony ny tsirairay, samy manana ny toetrany ny tsirairay. Fa zany amiko afaka azo ampandeferina, azo aravina amy resaky façon de parler. Ohatra raha misy teny manafotona afaka atao ny manao zay. Marina samy olo dehibe tsika, samy tsy mitovy ny éducation ny tondrana tsika, tsy mitovy ny fahalalana ananana. Fa zany rehetra zany raha tena hoe vonona hoe hiroso, hoe hanatratra ny tanjona de azo aravina zany. Anome ohatra za ny team sy ny HVM ne ka mpifahavalo taloha fa jerentsika ry zareo io miaraky io satria ray ihany ny tanjona. Ahoana moa tsy afahatsika anao zay zavatra zay? Ka reto mamoany saitsika koa zany hoe andao re rahalahy ranabavy isany ajanona ny adiady rehetra, aravina ny zavatra tsy mety rehetra, andao hitambatra, andao hifamela, andao hirahina, andao hanao fijery mitovy mba atongavatsika amindray tanjona. Satria amiko tsy misy dikany ny zavatra hitabatabatsika eto isan'andro raha ohatra tsy misy résultat. Asa moa tsy haiko hoe hampitomba abonnement no mahatonga atsika hiresaka, fa amiko za resaka abonnement tsy m'intéresser anaka loatra. Fa hoe resaka abonnement angamba no hoe hitabatabatsika eto de mampitomba abonnement angamba zay, angamba ny but tsy haiko. Fa raha hoe mba manana but araky an'izay teneniko zay de tsy tokony ho zany mihitsy ny zava-misy. Ka miantso atsika rehetra zao, mialatsiny aho hanonona anarana rehefa aveo nareo zay ao antsona rehetra hoe andao aravina atsika ny disadisa rehetra, andao ifamela. Fa ny zava-misy mitambatra kely de misaraka mitambatra kely sa ohatra ny Faniry Soa sy Filery Rakoto, madame Faniry Soa sy Andriamatoa Filery Rakoto Malala niaraka kely tamy voalohany de tsy fanaraky nisy zavatra de misaraka ndray. De iny koa zao ikoto lilahy mahitsy Andriamatoa koto lilahy mahitsy ambo sy monsieur Natanael andehanao zavatra de ravana amy zavatra tsy misy dikany. Zavatra tsy misy dikany no handravana an'le izy de sasera rien zany no hitabatabatsika eto ny resatsika eto raha ohatra hoe zany foana ny zavatra hisy.
fa na izay fotsiny aza fa mahagaga an'le malagasy tia tanindraziny hoe fa hoana samy mandeha samy lohany. Vanessa, mademoiselle kely Vanessa, mandamy faniry soa, monsieur Koto Lilay Mahitsoambo, monsieur Fleury Rakoto Malala, madame Cynthia, zany tokony hitambatra, tokony hirahina, tokony hita foana, mampitovy teny, mampitovy fomba fijery. Zany tokony zavatra hisy amitsika. Ka eto de miantso atsika ajanono ny ambopo. Re tompoko miangavy atsika hoe ajanono ny ambopoa, ajanono io adady tsisy dikan'io, famalina tsy misy dikan'io tsy mitondra zavatroa io vao maika maharatsy imazy atsika. Samy manana ny façon de parler ntsika any anatin'ny fanehoan-kevitra rehetrarehetra. Azo resahana zany, azo ifampitenenina zany amin'ny façon de parler mendrika. Raha ohatra hoe hanome ohatra zaza amin'ny madame Cynthia hoe be teny ratsy be ohatran'izao, rehefa miresaka atsika vita anatin'ny firohana, bon aleo fanehoan-kevitsika tsy asiatsika teny ratsy ohatran'izao. Ohatran'izany koa ohatran'ny hoe ny olona sasany hoe mahitsy fiteny ohatran'izao de anina loatra ohatran'izao, azo fampiresahana zany, azo atao fandeferana tena zava-dehibe anatin'ny fiarahana. Ka mialatsiny raha noho nandarana satria mampalahelo loatra le izy, mampalahelo satria zaho mino zato isan-drato fa raha mitambatra tsika rehetra reo hoe mijery ny tanjona zay tokony tsy tiatsika tongavana, mampandefitra ny ampo rehetra, mifamela helo de ataoko angamba na le malagasy sasany fanatoroto tsy mety tafafoa mety tafafoa raha mahita an'izay fitambaratsika zay ary mino fa moramora kokoa ny amoazy atsika ny toe-tsaina malagasy, ny sainy malagasy am'izay fotoana zay. Ka eto de manao antsoavo atsika rehetra, influenceur rehetra ty ivelany, andao ifamela heloka, andao ampitovy fomba fijery, ajanono ny ambopoa, everina ohatrany tsy nisy ny zavatra rehetra, andao andeha amin'ny rivotra vaovao, hitodika, hijery, handinika hoe ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny vahoaka malagasy tokoa. Zay zany ny angaviko, ka tsy haiko hoe sitrakareo va izay zavatra zay sanatria tsy za azo lazaina mety hoe zandry indrindra aminareo, en plus za olona azo lazaina hoe tsy nahita fianarana indrindra aminareo, azo lazaina hoe olona bado na miteny frantsay aza tsy haiko, na manoratra frantsay tsy haiko fa noho ny feon'ny fieritreretana, ny fitiavana tanindrazana zay tovizy atsika hitambara atsika, mahatonga ana miteny an'izay zavatra zay, miangavy tanandroa atsika zay voatonona anarina rehetra teo. Tsy mampaniny ana, averiko ndray le izy, Andriamatoa Fleury Rakoto Malala, Andriamatoa Koto Lilay Mahitsoambo, madame Faniry Soa, mademoiselle Vanessa Manonga, madame Cynthia, miantso atsika rehetra reo sy nizay afa-tsy voatonona elana tsiny, miantso atsika rehetra reo andao ifamela heloka, andao hirahina, andao ampitovy fomba fijery re tompoko mba hatongavatsika amin'ny zay tanjona tiatsika hatongavana. Mankasitraka tompoko lay, mankasitraka tovavy, mialatsiny raha ohatra hoe nisy tena na fotoana nataoko tao de fa hifonana mialoha fa raha ohatra tsy mety moa ny zavatra angataiko aminareo sy izay lazaiko eto tsy maninona verenao ty amiko fa ny faniriko de mba hisy fiaonana amitsika rehetra reo ndray andro, hisy fiaonana handravonana an'izany rehetrarehetra izany, handaminana, hanaovatsika fiainam-baovao amy tolona zay ataotsika. Tolona manko te ataotsika ty, ary ny olona rehetra manana zoa manohitra amin'ny fitondrana ray zay misy. Ny olona rehetra rehefa olom-pirenena de manana zo malalaka mankasitraka fitondrana misy ray na manohitra ny fitondrana misy ray. Ka
Zay a no mba fangatako amitsika zoko be ray aman-dreny isany ranabavy isany a mba mangataka za tena faly za raha ohatra hoe tanteraka zany, tena faly za raha tanteraka zany faniriako zany a hoe miaona atsika rehetra de mametraka inona amizay any tena zavatra matotra tao a tsy asina resaka kajikajy na ray aza fa tanjona de ray ihany, tena faly za raha misy zany ary siro 100% za fa hisy vokatra izay zavatra zay a na de kely aza. Mankasitraka atsika rehetra dia samy tahoin'Andriamanitra daholo.